any ambanimbanivohitra no ano misy ny tanànanay any ambanimbanivohitra no ano misy ny akamanay anyko ny dadanay e anyko ny neninay anyko ny sokonay e anyko ny zandronay. Isika malagasy moa dia miompy akoho gasy io na vahiny nefa ny horesahantsika eto dia ny akoho gasy. Izy ireo moa dia avela enjy sy hitsindroka endrehitreny ny atoandro ary ny hariva dia atao ambany fatana ao an-dakozia na anaty sobika na avela eny ambony hazo eny fotsiny. Mitombo tokoa ny akoho nefa ela vao manatody 7 na 8 volana no hoany ary ata hivarotra any amin'ny 15 volana vao azo amidy. Mahavonjy atsika amin'ny andro sarotra ny akoho, ohatra raha misy tsy salama na miteraka na manambahiny dia mamono akoho ary raha misy lana vola dia mivarotra. Koa raha izany aza no ilana azy andao ry ahatsarana bebe kokoa ny fiompiana azy. Anamboarana trano tsotsotra izy hitoerany rehefa atoandro ary fefena mba tsy handeha lavitra hiarovana azy amin'ny aretina. Fahanana amin'ny sakafo tsy lafo ary mora hita eo an-tanàna. Tsika ngamany dia samy mahafantatra ny atao hoe anapatsa hita eny rehetreny dia ilay anana fanao fangaron-doka nefa ny any tsy fantatsika ngamba dia ny voany dia sakafo tena mahatsara fitombon'ny akoho. Dia ahoana ary moa ny fomba fikarakarana sy fampiasana azy. Rehefa ilay antitra misy voniny menamena iny ny anapatsa dia tapahany ny laingony menamena iny angonina anaty harona plastika fitsoriny ny laingony iny dia ahely eo ambony sase mba ho maina ary rehefa maina kapohana hitsana ny voany. Alainy ireo voa ireo ary sovanina mba ho afaka ny potika ravina sy tao dia andrahoana eo amin'ny atsasakadiny. Tsy efina dia amainina indray avy eo ary azo ampiasaina avy hatrany. Ny ambony kosa dia azo tehirizina tsara. Rehefa vonona ary ny vonana patsa, raha sakafo 10 kilao no tiana atao dia maka apombombary malemy 2 kilao, apombo-katsaka 9 kilao ary vonana patsa 2 kilao. Afangaro tsara ireo dia omena ny akoho ka 20 grama isaky ny akoho kely no omena. Ampitomboana tsikelikely ny fatrany arakaraky ny fitombony ny akoho. Toy izao ary ny vokatra azo. Aingana tsara ny fitombony. Lehibe ny akoho no omena ilay vonana patsa. Vao 2 volana sy tapany izy dia efa 1 kilao sy 700 grama. Nefa raha navela enjy dia 970 sy 300 grama fotsiny. Noho izany afaka 2 volana sy tapany izy dia azo amidy tsara amin'ny vidiny mahafa-po. Vetivety izany dia mihodina ny vola. Miandry fotoana kely fotsiny dia afaka natody ny akoho. Tsy lafo ireo sakafo nomena azy ireo satria
raha mividy apombombary 500 ariary ny kilao, apombo-katsaka 500 ary ny vonana patsa raha manakarama olona akazy dia eo amin'ny 530 ny masokareny. Ny saribao mahamasaka io vao kilao io dia 100. Ny totalin'ny sakafo lany zany dia 530 sy 10 nefa ny vidiny akora kilao eo amin'ny 9 Noho izany ny tombom-barotra azo amin'ny akora kilao dia 570 sy 707 satria 9 na nesorana 530 sy 10. Noho izany vetivety dia lehibe ny akoho, vavety nefa mbola tanora, mihodinaingana ny vola, misy tombom-barotra azo. Mety atao asa mahavelona tsara ny fiompiana akoho gasy raha toa ka omena sakafo ara-dalàna asiana vonana patsy. Ny akoho gasy dia fiompiana aingana eo amin'ny 6 volana eo izany raha ohatra ka avela enjy, fa raha fefena sy amena sakafo dia miena io fepitoana io. Ka raha iompy akoho ihany re tsy aleo ve atao manara-penitra amin'ny sakafo tsotra, mora sady hita eto an-toerana, indrindra ivonana patsa io. Raha mila fanazavana fanampiny dia afaka manantona eto amin'ny DRZV Ampandrinomby Antananarivo na miantso ny laharana taroby misoratra manaraka izao. Any ambanimbany vohitra no ano misy ny tanànanay, any ambanimbany vohitra no ano misy ny akamanay, anyko ny dadanay anyko ny neninay, anyko ny zokinay anyko ny zandronay.